Ry malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, anapaka amponareo eny ny fiatanan'i Kristy. Amen. De raha sy misaotranao zay raha eo no ty asabotsy 12 febroary 2024 ty, zay andrenesanay indray ny teninao. Koa aoka ny teninao atateraka zay nanoranao azy, ary anao raha teo amin'ny tana ny teninao ka mahay matoa ny teninao sy mahatonga ny teninao hiatra amin'ny fiainanay sy hotsahoana indray fa ny teninao dia fanino ny tombotray sy fanazavanao ny lalanay. Doka ny teninao tompo, tsy verina aminao ka tsy efa natateraka zay nanoranao azy anisy tokantrano, isam-baravarana sy isam-batan'olona indrindra ho an'ny fiangonana zay mihaino zao tenin'Andriamanitra zao, satria milaza aminy ny fanahy, ka eno zay lazay ny fanahy ny fiangonana. Amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofo naovana izany vavak'izany. Amen. Ny Korintiana faharoa toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 20 no ambara amintsika sy mazavaina amintsika ary vakiana ty lahatsoratra masiny ty amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana faharoa toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao no ataonay voninahitray, ny fieritreretanay no vavolombelona, fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo, fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra nitondranay tena teo amin'izao tontolo zao. Maika fa teo aminareo, fa tsy manohitra teny hafa aminareo zay, afa-tsy zay vakinareo na zay fantatrareo ary manantena aho, fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany asa. Toy ny efa fantapatantrareo ihany fa voninahitrareo zay, dia tahaka anareo kosa no voninahitray amin'ny andron'i Jesosy tompontsika. Ary tamin'izao fatokiana izao dia nikasaka aty aminareo aloha aho mba ahazonareo soa famondoana. Ary akany Makedonia aho raha aty aminareo, ary dia voiverina ao aty aminareo indray raha avy any Makedonia, ary mba aterinareo ho an'ny Jodia. Koa raha nikasa zany aho, moa nanao totovo aho, ary zay zavatra kasaiko no kasaiko ahako nofo mba naovako eny foana sy tsy foana, fa raha matoko koa Andriamanitra ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsy, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zay nitorianay teo aminareo dia izao Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsy, fa ho aminy dia eny ihany, fa nafirifiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia eo amin'ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amenna ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ry havana dia samy manambara mihitsy ny apôstôly Paoly fa zay ataony sy kasainy dia tsy manao zany totoy izy, fa kasainy tsy araky ny nofo fa ataony amin'ny eny sy amen. Ao amin'ny Kristy mantsy rehefa eny dia eny, rehefa eny dia eny, ary rehefa amen dia amen. Koa ny fikasan'Andriamanitra rehetra sy teny fampanantenan'Andriamanitra rehetra nafiry ahakita amin'ny 20 dia ao amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen, voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay hoy ny apôstôly Paoly. Tsy miova Andriamanitra ry havana, fa mbola manihika olona samy hafa ihany izy manambara zany teny fikasany zany. Ankehitriny mitandrina mpanompon'Andriamanitra samy hafa, ny katekista, ny mpiandry, ny mpitobiteny, sy izy rehetra vita fifanana, sy izy rehetra manana tombony kokoa amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny teny fikasan'Andriamanitra ireny amintsika zay mihaino, aokontsika hihaino tsara an'izy ireny sy andrain'izy ireny, tsy toy ny tenin'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra, satria ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra dia ao amin'ny eny, amin'ny alalany koa ny amenna, voninahitr'Andriamanitra. Koa zay ataony ireny olona samy hafa ireny, ny ataony ireny dia atanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy hatonga n'Andriamanitra afantatra indray fa tsy hatonga ny olona rehetra indray ho resy lahatra sy atsiaro isan'andro fa Andriamanitra dia mitana ny teniny ary tsy mamela ny teniny raha tsy tosy tanteraka amiko sy aminao. Tenin'Andriamanitra raha teo moa dia teny fiainana
ho an'ny olona rehetra sy ny olona manontolo tony Kristy amin'ny fiainana sady fiainana be dia be ho a sy anao atonga izy ho an'ny olona maro fa tsy olona atoko olona vitsivitsy ho amin'ity andron'ny ity manantonany Kristy meno ny teniny fo amin'ny ny teny fikasana rehetra na firifiry dia eny ary amenina dikany hoe amenina riavana dia ho tanteraka tokoa anie zany ary tsy maintsy ho tonga amin'ny zay kendren'Andriamanitra azy eo amin'izany tokoa anie no ahafantaranao amin'ny tenin'Andriamanitra sy mipakana amintsika sy ambara amintsika saotra ray zanaka fanamasinao amen. Dia raha sy misaotranao zay raha eo fa tsy avelanao angay ain'olonao ny teny fikasanao rehetra na firy dia eny ary amenina tianao to sy tanteraka amin'ny olonao izany aza vela ekerika foana zay foka tokony teninao tany sy ny lanitra ho levina fa ny teninao tsy maho levina manak'izay dia meny teninao manak'izay toko mba afantaranay fa ianao dia mikendry fiainana be dia be ho anay dia fiainana manak'izay dia sitrakainy ny ary vavaka hoe anay zay ny an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra mena ny anina sahazo anay mamelany elokay tahaka namelana izay miloka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao lahatsoratra zao tsodrano tononona amin'ny naharay zanaka fanamaso zao ary Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra ny fonareo mbo hitombonareo amin'ny fanantenana ny herin'ny fanamasina tany sy ny lanitra ho levina fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levina manak'izay amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina amen.